Dia ho ampitombona amintsika indray ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Faly miaraba antsika rehetra ary miaraba antsika natratran'izao andro fahatsiarovana nitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty izao. Andro fahatsiarovana ary tsara ho tadidy, tsara ho mpanjinina, tsara hifantohana tokoa izay nitranga roa arivo taona lasa. Tsara ho tsarovana izany. Fa ny tena zava-dehibe ary tena mila azontsika dia izao hoe ny tena atao hoe Pâques, ny tena atao hoe Pâques dia Jesosy Kristy. Ny tenin'Andriamanitra dia miteny hoe fa voavony Kristy hozy izy a, Pasika ho antsika. Voavony Kristy, Pasika ho antsika. Raha dinihana izany teny izany a, dia tokony ho azontsika tsara hoe inona moa ny andohany ity Pasika ity, avaizany ny andohany ny Pasika. Izay zany ny horesahantsika kely voalohany ny andohan'ny Pasika dia misy ny antsoina hoe Pasika jiosy aloha izay horesahantsika amin'ny Pasika jiosy a. Ny Pasika jiosy rehefa andeha ny zavady, andeha ny loza fahafolo, rehefa hainga ny loza fahafolo tao amin'ny tany Egipta, izany hoe tamin'ny loza fahafolo andalo ny mpandringana. Dia tamin'iny alin'iny Andriamanitra ny teny hoe mangalà hozy izy a zanak'ondry. Mangalà zanak'ondry a tamin'ny zanak'Israely, ary dia heviny hoe zanak'ondry a hohaninareo ny zanak'ondry miaraka amin'ny anamangidy a sy ny mofo tsy misy masirasira. Dia andalo izy ny mpandringana, andalo ny mpandringana. Dia rehefa nandalo izay anjelin'Andriamanitra izay a, izay nandringana, dia izay nisy raha rehetrarehetra dia tsy nisy na voaharo izany. Ny tena dikany hoe Pasika dia fandalovana, pécha, fandalovana. Izay ny tena dika amin'ny Pasika. Izay ny tena dika amin'ny Pasika izay. Indraindray tsika somary diso hevitra ihany mieritreritra hoe andro ny Pasika. Tsy andro ny Pasika. Napetrakantsika kristianina ilay izy hoe andro ny Pasika, fa tsy andro velively ny Pasika. Tsy mampaninona, misy fotoana tahaka ny andro Pentecoste, tahaka ny andro Krismasy, mahatsiaro tsika, manao fahatsiarovana ao anatin'izany tsika. Tsy mampaninona, miara-mifaly, fitiavana izany, tsy mampaninona izany. Fa ny tenin'Andriamanitra dia mazava tsara hoe voavony Kristy hozy izy a, Pasika ho antsika. Voavony Kristy, Pasika ho antsika. Izany hoe raha ny tena marina izany a, ny Pasika izany dia Jesosy Kristy. Tsy andro ny Pasika, tahaka ny hoe ny sabata tsy andro ny sabata, fa Jesosy Kristy fitsarana no sabata. Dia tahaka izany ihany koa no anazavako izany androany hoe ny tena Pasika dia Jesosy Kristy, izay voavony hozy izy ny tenin'Andriamanitra, voavony Kristy a, Pasika ho antsika. Pasika fandalovana. Inona moa ny zavatra nandalo tamin'ny andro Pasika ho antsika kristianina? Tadio tsara ry havana fa ny zavatra nandalo, voavony Kristy hozy izy, Pasika ho antsika. Ny zavatra nandalo roa arivo taona lasa, izay tena Pasika ho antsika, dia ny fahatezeran'Andriamanitra nandalo, ary tsy nianjera tamiko, tsy nianjera taminao, fa nianjera tamin'i Jesosy Kristy. Satria Pasika fandalovana, tahaka ny tany amin'ny zanak'Israely taloha, nandalo ny mpandringana. Ary rehefa nandalo ny mpandringana dia izay nisy raha ihany voaharo. Andalo ny fahatezeran'Andriamanitra, nandalo ny fahatezeran'Andriamanitra noho ny fahotantsika, noho ny fahotako sy noho ny fahotanao, noho ilay fahafatesana tambon'ny ota, noho ilay fahafatesana tambon'ny ota. Satria tafasaraka tamin'Andriamanitra tsika. Tafasaraka tamin'Andriamanitra tsika noho ny nataony Adama sy Eva tao Edena, dia tafasaraka tamin'Andriamanitra ny olona. Efa naveriko foana any anatin'ny videoako rehetrarehetra ny atao hoe fahafatesana dia fisarahana amin'Andriamanitra. Fisarahana amin'Andriamanitra ny atao hoe fahafatesana. Ary noho ny amin'izay fisarahana amin'Andriamanitra izay fahafatesana, izay fahafatesana izay, dia tsy maintsy hiatra amintsika
zay fahatezeran'Andriamanitra zay. Nandalo ny fahatezeran'Andriamanitra. Ary dia tamin'ity indray mitoraka ity, tsy nianjera tamiko, tsy nianjera taminao ny fahatezeran'Andriamanitra, fa nianjera teo amin'i Jesosy Kristy. Voavony Kristy, Paska ho antsika. Voavony Kristy, Paska ho antsika. Inona ny dikan'izany? Izy no nanolotra ny ainy, ny rany, ny ainy famaninana hoe ny ainy moa no natolony. Tsotra ny antony famaninana ny ainy no natolony. Satria izao, lay ainy, lay souffle de vie, lay nitenenina any amin'ny Genesis hoe nomen'Andriamanitra ozy izy, nasiany fofinaina, iny ain'Andriamanitra iny nitafasaraka tamin'Andriamanitra. Ilay aina nomeny antsika iny nitafasaraka tamin'Andriamanitra. Natolotra, zay ny atao hoe fahafatesana, ary natolotra Andriamanitra ny ainy. Natolony tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Nandalo ny mpandringana, nandalo ny fahafatesana, nandalo ny fahatezeran'Andriamanitra. Nianjera teo amin'i Jesosy Kristy zany. Zay ny tena atao hoe Paska, zay ny tena atao hoe Paska. Zany hoe fandalova ny fahatezeran'Andriamanitra. Ary Jesosy Kristy ilay zanak'ondro Paska zay nomena ho antsika. Izy ilay tena zanak'ondro Paska. Rehefa nandalo teo amin'ny fahatezeran'Andriamanitra, rehefa nianjera teo amin'ny fahatezeran'Andriamanitra, noho ny heloko sy ny heloko ao, noho ny fahotako sy noho ny fahotanao, dia tsy nahafaty azy zany, fa izy no nanolotra ny ainy. Araka ny teny any amin'ny Jaona 4:9-12 dia izao ny teny any hoe manana fahefana aho izy nanolotra ny aiko, ary manana fahefana haka azy indray. Jesosy Kristy nanolotra ny ainy. Jesosy Kristy nanolotra ny ainy, fa tsy ny fahatezeran'Andriamanitra no nahafaty azy, fa manana fahefana hanolotra ny aiko aho izy, ary manana fahefana haka azy indray. Ny teny Jesosy Kristy hoe vita, ny teny ilay Paska, ilay zanak'ondry, ilay zanak'ondry, tsy misy kilema, ny teny teo amin'ny hazofijaliana hoe vita. Ary rehefa ny teny ilay zanak'ondry tsy misy kilema teo amin'ny hazofijaliana hoe vita, dia voavelan'ny heloko ao. Zao nefa ry havana, hozy izy Paoly hoe raha tsy natsangana Kristy hozy izy, dia foana ny toriteninay, ary dia mbola ao anatin'ny fahotanareo ihany ianareo. Raha tsy natsangana Kristy dia foana ny toriteninay, ary mbola ao anatin'ny fahotanareo ianareo. Raha tsy latsaka amin'ny tany hozy izy Jesosy Kristy ny voambary ka maty, dia hitoetra foana izy hozy izy. Fa raha maty kosa izy hozy izy dia amobe. Nalevin' Jesosy Kristy, ary ny tena zavatra ngeza indrindra, ary ivon'ny filazantsara, ny ivon'ny filazantsara dia ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty. Fahafatesana teo amin'ny hazofijaliana ry havana, ny devolo nieritreritra fa resy Jesosy teo amin'ny hazofijaliana, fahafatesana ny teo, fa nitsangana tamin'ny maty Jesosy. Zany hoe resy ny fahafatesana, resy ilay fisarahana tamin'Andriamanitra, tapitra nanomboka teo ilay fisarahana tamin'Andriamanitra. Raha azontsika tsara zany, teo amin'ny hazofijaliana Jesosy netiny teo daholo ny endrim-pahafatesana rehetra, araka ny hazavaiko foana hoe ny atao hoe fahafatesana dia ilay fisarahana amin'Andriamanitra tao edena. Hozy izy Andriamanitra hoe aza mihinana amin'ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy nareo, fa raha vao mihinana amin'io nareo dia ho faty ianareo izy izy. Nakeo tokoa izy, tsisy fahafatesana, tsisy mort fizika tao edena, tsisy mort fizika, fa nisy fahafatesana teo. Ny dikan'ny fahafatesana dia fisarahana tamin'Andriamanitra, tafasaraka tamin'Andriamanitra ny olombelona, ary izay ny antsoina hoe fahafatesana. Ary rehefa niaina n'izay fahafatesana izay Adama sy Eva, dia niseho nanomboka teo ny endrim-pahafatesana maro isan-karazany. Nanomboka tamin'izany endrim-pahafatesana izany, ny endrim-pahafatesana niaina ny voalohany tao dia niozona, satria Andriamanitra ny teny. Voaozona hozy izy ny tany noho ny aminao, ny atsembohan'ny tavanao, ny hinananao. Voaozona i Adama sy Eva. Faharoa manaraka an'izany, ny ainga atao ihany koa ny fahotana rehetrarehetra, ny endrika fahotana rehetrarehetra, ny ainga teo ihany koa ny aretina, ny fahantrana sy ny zavatra maro isan-karazany, ny tebiteby, ny olana, ny toza sy ny rehetrarehetra. I Adama sy Eva mbola 700 taona taty aoriana, satria niaina 700 taona i Adama sy Eva, 700 taona taty aoriana, zay vao tena niatra tamin'ilay endrim-pahafatesana, 700 taona taty aoriana. Fa itsika amin'izao fotoan'izao tsy izany. Ny antony dia tsotra, itsika efa tena, satria efa tena nandeha mihorom-paka be ilay fahotana, dia lasa vetivety, dia mahafaty antsika, lasa mitondra antsika ho any miaina ao anaty endrim-pahafatesana maro isan-karazany, antsika ny zavatra iainantsika, ny zavatra iainantsika isan'andro
mahatonga antsika iainao anaty endrim-pahafatesana, mahatonga tebotebo, tahotra, ororo sy ny zavatra maro isan-karazany. Tao idena tsy nisy an'izany, tao idena tsy nisy an'izany. Ary rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy dia ilay fahafatesana fototra ny resiny, izany hoe ilay fisarahana tamin'Andriamanitra. Ny endrim-pahafatesana rehetra efa netiny teo amin'ny hazo fijaliana avokoa, netiny teo avokoa, dia kapoka taminy hozy izy no nanasitranana anareo. Ny endrim-pahafatesana aretina dia netiny Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Ny endrim-pahafatesana tebotebo, fiasan-tsainao rehetrarehetra, ny olanao, ny adi-tsainao rehetrarehetra, netiny Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Satria nahoana? Nisatrohana tsilo izy, nisatrohana tsilo izy. Izany hoe raha nisatrohana tsilo izy teo amin'ny toeranao, izy no nisatrohana tsilo teo amin'ny toeranao, dia izy nefa nitondra ny adi-tsainao rehetrarehetra, izy nefa nitondra n'izany rehetrarehetra, nampanatraina izy ozy izy mba hampanankarena antsika. Andriamanitra tompony izao rehetrarehetra ao, Andriamanitra manana an'izao rehetrarehetra ao, Andriamanitra mpamorona an'izao rehetrarehetra ao no tonga olombelona, ary tsy nanana an'izay nisitriany lohany ozy izy. Izany ny tenin'Andriamanitra. Tsy Andriamanitra, tsy toeran'Andriamanitra izany raha ny tena marina. Andriamanitra neny namorona an'izao tontolo izao, izy ny tompony zavatra rehetrarehetra, fa noho ny aminao natonga anazy tsy nisy izay hisitriany lohany. Netiny teo amin'ny hazo fijaliana koa izany rehetrarehetra izany. Misy manenjika ve ianao, misy manakora ve ianao, misy mandrora ve ianao, misy mamingavinga ve ianao, Jesosy Kristy nefa nitondra an'izany ihany koa teo amin'ny hazo fijaliana. Netiny izany endrim-pahafatesana izany, nororaina izy, noesoina izy. Raha mpanjaka raha ohatra ka Andriamanitra marina ianao, dia vinanio arany, iza mametaka anao. Noesoina izy, nampanaovana akanjo volomparasy izy, fanesoiny izany, dia nasiana couronne izy, fanesoiny izany. Jesosy Kristy nefa nitondra ny fanesoana rehetrarehetra, ny latsa rehetrarehetra, ny fanenjehana rehetrarehetra, izay zavatra rehetrarehetra tokony hatra taminao efa netiny Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana izany, efa netiny teo izany. Ry havana, ratsika tsara izay, nitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy, nitsangana tamin'ny maty izy, aresin'ilay fahafatesana fototra tao edena, satria ny fahafatesana ny tambon'ny ota, ny fahafatesana ny tambon'ny ota, resin'i Jesosy Kristy izany. Mila azotsika tsy andro firavoravona fotsiny izao andro izao, fa andro tena hiverenana, hitobiany, hibanjinana amin'izany asa-pamonjena ngeza be vitan'i Jesosy Kristy izany. Resin'ny fahafatesana. Efa nentiny ihany koa teo amin'ny hazo fijaliana ny endrim-pahafatesana rehetra. Fa maninona ary ny mbola iainantsika izany endrim-pahafatesana izany? Fa maninona ny mbola ohatran'ny tao misy zavatra be dia be miaritra amin'ny fiainantsika? Vy pratika no resahako. Androany tsika mahatsiaro an'izany nitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty izany. Mety nanao sakafo ianao satria misy sakafo tsara ao an-trano, raha afaka nanao an'izany ianao. Mety nihinana an'izay azonao hohanina fotsiny ianao raha ohatra hoe tsy afaka nanao an'izany ianao. Fa nifaly ianao androany satria nahatsiaro hoe nitsangan'i Jesosy Kristy. Mpandresy tsika. Tsy tsika ny mpandresy, fa Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny maty mpandresy. Ary izy mipandresy amin'ny alalantsika ka nanome fandreseny ho antsika. Tadidio tsara izany. Tsy tsika mpandresy. Izy mipandresy, izy no efa nandresy ny fahafatesana. Izy nandresy ny fahafatesana. Omeny antsika izany fandresena izany. Omeny antsika izany fandresena teo amin'ny fitsanganana tamin'ny maty izany. Tsy automatika nefa izany ry havana. Mila iainana izany. Mila mpanjinina isan'andro izany. Raha androany fotsiny ianao mahatsiaro an'izany hoe paka hono dia nitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy, dia tsisy nainanaina hitrango eo amin'ny fiainanao. Tsisy herin'ny fitsanganan'ny maty hitrango eo amin'ny fiainanao. Raha ohatra ka androany fotsiny ianao no nifaly tamin'izany, dia nieritreritra ianao hoe androany tsy haiko nafiry avril, androany nafiry, androany izany ny paka. Mbola averiko indray. Voavony Kristy, pasika ho antsika. Voavony Kristy, pasika ho antsika. Ary izany pasika izany Kristy nomboana teo amin'ny hazo fijaliana izany. Indray mandeha izany natao, fa saingy ny vokatra izany sy ny vokatra ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty dia mila iainantsika isan'andro. Mila tsarovatsika isan'andro. Tsy androany ihany no mahatsiaro an'izany, fa isan'andro. Ahoana ny fomba atsiarovantsika an'izany? Tadidio ry havana. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe mibanjina an'i Jesosy Kristy ozy izy, tompony finoantsika sy mpanefa azy. Vita ny anjaran'i Jesosy Kristy. Vita ozy izy teo amin'ny hazo fijaliana. Tapitra. Vita ny azy. Fa misy anjaranao ao. Ny anjaranao tsy ezaka akory. Tsy ezaka akory ny tokony ataonao. Fa ny anjaranao dia misaintsaina isan'andro. Miova amin'ny fanavozana ny saina. Ary izay ny anjaranao.
mivaha amin'ny fanavozana ny saina mba hahafantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay marina sy ankasitrahana ozy izy ny tenin'Andriamanitra. Ndaotsika tena hibanjina ny asa-pamonjen'i Jesosy Kristy isan'andro zany ny tokony ho tsaroana. Isan'andro ny mila tsaroana fa efa nitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy nandresy ny fahafatesana na inona endrom-pahafatesana eo amin'ny fiainanao. Zao mandalo ny aretina, mandalo ny zahatresaka, mandalo ny aretina. Lasa ny aretina ny lasa lasa ny aretina indray ny lasa problème antsika kristianina. Lasa inona ohatrany hoe ino ny ady hatrehana. Efa vitan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana izany. Efa vita izany. Tsy anjarantsika intsony miady amin'izany. Efa nitsangana tamin'ny maty Jesosy ary resy ny fahafatesana. Mbola veriko ny resy ny fahafatesana. Mila iainana izany, mila iainana izany. Resin'i Jesosy Kristy ny fahafatesana. Inona ny dikan'izany? Ny adintsika tena adintsika dia ny ady ny finoana, fa tsy ady amin'ny zavatra hita maso. Tsy hoe misy aretina androany dia iny aloha ny adintsika dia miatrika an'iny aloha. Raha pitsondray misy olana dia iny indray ny adintsika dia miatrika an'iny indray. Dia raha afaka pitsondray misy récession économique, misy chômage dia iny indray ny adintsika dia hiatrika an'iny. Tsy ry havana. Tsika tsy kristianina mpanaraka toetrandro ka hoe izay zavatra mitranga dia iny ny lasa adintsika. Tsy izany velively. Ny tena kristianina dia miaina isan'andro ny herin'ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty. Efa nandresy Jesosy Kristy. Fa saingy izao kosa, rehefa tsy miova amin'ny fanavozana ny saintsika dia tsy seho eo amintsika naoviana izany herin'ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty izany. Mila seho antsika izany. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra ao anaty fahanginana ozy izy misy ny herinareo nefa tsy mety anareo. Ao anatin'ny fahanginana misy ny herinareo nefa tsy mety anareo. Ao anatin'ny fahanginana, ao anatin'ny fisaintsainana, ao anatin'ny fibanjinana ny asa-pamonjen'i Jesosy Kristy, ao anatin'ny fiainana izany asa-pamonjena, herin'ny fitsanganan'i Jesosy Kristy izany, ao no misy ny fandresentsika. Ao no misy ny fandresentsika. Tsy émotion izany ry havana. Tsy zavatra foronina vetivety izany, tsy émotion izany, fa tena fiainana, fibanjinana n'izany asa-pamonjen'i Jesosy Kristy izany. Ninona zavatra mitranga eo amin'ny fiainanao. Aza mety atopatopa ny tafio-drivotra izao tontolo izao. Misy tafio-drivotra tsy maintsy andalo eto amin'izao tontolo izao. Tsy reny ny adinao, tadio tsara izany. Na inona mitranga, avelao hitranga zay hitranga. Tsy resaka mokondoko ilay izy, avelao hitranga zay hitranga. Fa ny zavatra azo antoka dia efa nitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy ary nandresy izy. Ary tsy vitany nandresy izy nitsangana tamin'ny maty, fa niakatra izy ary nidina izy ary velona ao anatinao. Velona ao anatinao. Asa raha azontsika ny angezana izany asa-pamonjen'i Jesosy Kristy izany. Ozy Paoly hoe iza ny asaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy. Fahoriana vasa fitanjahana saloza sa aretina sa fahafatesana. Iza ny asaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy. Inona no asaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy. Fa amin'izany ozy izy dia manoatra noho ny mpandresitsika. Tsy tsika ny mpandresy, manoatra noho ny mpandresy amin'ny alalan'ilay tiantsika. Kristy velona ao anatintsika mpandresy fa tsy tsika akory. Kristy velona ao anatintsika alao atao mazava tsara, miivo amin'ny Kristy ny zavatra rehetrarehetra, fa tsy miivo amintsika, tsy miivo amintsika. Égocentrisme izany, anthropocentrisme izany, humanocentrisme izany, fa ny christocentrisme dia miivo amin'ny Jesosy Kristy sy ny asa-pamonjeny avokoa ny zavatra rehetra. Ry havana, mila iainana isan'andro. Izany hoe voavony Kristy, Paska ho antsika. Tsy androany ihany ny Paska, fa tsy arovana androany, fa tsy arovana ny asa, ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty, fa tsy arovana androany. Fa ny mampalaelo amintsika kristianina rehefa androantsika mifaly, nitsangana tamin'ny maty Jesosy, mahatsiaro an'izany, nandresy Jesosy, mahatsiaro an'izany tsika androany, hoe mikika sy ny zavatra maro isan-karazany, nandresy Jesosy. Fa afaka herinandro rehefa ny anatin'ny ady, rehefa ny anatin'ny zavatra isan-karazany adinitsika. Fa tena haika efa nitsangana tamin'ny maty tokoa Jesosy. Na nitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty, tsy nampihorakoraka antsika fotsiny amin'ny indray andro. Tsy indray andro, fa amin'ny fiainantsika isan'andro. Zany herin'ny fitsanganan'i Jesosy Kristy zany. Mila miseho eo amin'ny fiainantsika, mila iainantsika. Meteza hiova amin'ny fanavozana ny saina. Ny fantsihan'i Jesosy Kristy, taizany namantsihana anazy, teo hikarandoha, teo ny namantsihana anazy, misy dikan'izany. Teo hikarandoha, Golgotha, zany hoe ao amin'ny saintsika misy zavatra mila miova. Mila miova amin'ny fanavozana ny saintsika.
ary ny zavatra rehetrarehetra mila jerentsika dia mila centré amin'ny Krista, mila centré amin'ny Masia, mila centré amin'ny zavatra vitan' Jesosy Kristy, ilay Andriamanitra tonga olombelona mba hamonjy atsika. Ry havana, ao anatin'izao andro fahatsiarovana zao, andro fahatsiarovana ny Paska, andro fahatsiarovana ny nitsanganan'i Jesosy Kristy, satria araka ny nazavaiko teo hoe ny tena atao hoe Paska dia fandalovana, ny tena atao hoe Paska tsy andro akory, ny tena atao hoe Paska tsy ilay Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny maty, fa fandalovana, zany hoe ilay fahatezeran'Andriamanitra nandalo tahaka ny tany amin'ny fanekena taloha, nandalo ny fahatezeran'Andriamanitra, ary izay nisy raha rehetrarehetra dia voaro. Fa tamin'ity indray mitoraka ity nandalo ny fahatezeran'Andriamanitra, dia izay ao ambanin'i Jesosy Kristy izay mino ny asa-pamonjeny rehetrarehetra no voaro, satria izy ilay zanak'ondry, izy ilay zanak'ondry tsy misy kilema, izy ilay zanak'ondry tsy misy kilema, izay natolotr'Andriamanitra mba ho fiarovana amin'izany Paska zany, voavony Kristy, Paska ho atsika, voavony Kristy, Paska ho atsika, fa tsy maty fotsiny izy, fa nitsangana tamin'ny maty izy. Fahafatesana ny teo amin'ny azo fijaliana araka ny teneniko teo, fa teo amin'ny fivoahany fasana kosa fitsanganana tamin'ny maty, fandresena, resiny fahafatesana, iaino isan'andro zany, ifalio isan'andro zany, banjino isan'andro zany, ifantohy isan'andro zany, dia ho hitanao zany herin'ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty zany, ho hitanao zany herin'ny fahavelomany ao anatinao zany, mandehana. Aoka tsy ho androany fotsiny no hifaly amin'izany fitsanganan'i Jesosy zany tsika, fa amin'ny fotoana rehetra, amin'ny fiainantsika rehetrarehetra, isan'andro, dia mila tsaroantsika. Fa efa voavela ny helokontsika taloha ankehitriny aroavy, efa voaomby ny araka tamin'ny Kristy tsika teo amin'ny hazo fijaliana, ary ny farany indrindra nitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy, resy ny fahafatesana ary tsy vita andresy ny fahafatesana. Velona ao anatinao Kristy, velona ao anatinao Kristy, ny dikany hoe Kristy ilay voaositra, fanamasina, velona ao anatinao ilay fanamasina, velona ao anatinao Kristy, noho ny amin'ny asa-pamonjena izay vitany, tsy noho ny amin'ny ataontsika, fa noho ny amin'ny asa-pamonjena izay vitany. Voninahitra ho an'i Jesosy, voninahitra ho an'i Jesosy, mahereza miaina an'izany fitsanganan'i Jesosy Kristy amin'ny maty izany, isan'andro, mpanjiny ny asa-pamonjeny, voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany. Amen.